nampangaina hoe mitarika sekta hoe Jesosy. Isaoran'Andriamanitra ary falintsika tafaraka miarabanao sy mirary soanao indray ao anatin'ilay lohevi-dehibe sika izay tena mafonja momba ny resaka hoe sekta sy ny fivoizana ny hoe faharandro izay tsy ho ela intsony. Dia asaiko ianao zany anio handinika hoe Jesosy koa nge nampangaina ho mpitarika sekta andao sika hivavaka aloha ary. Ray tsaro, misaotra no nindra fonao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanakao malalanao dia velonaina izahay noho ny fahasoavana. Ampio izay hatakatra ary ny fiainana izany Kristy ohatra ho anay izany ary handray lesona tsara avy aminy amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nampangaina hoe nitarika sekta Jesosy tamin'ny vanim-potoana izay niainany ary izany mihitsy no hitantsika na dia mamaky ny soratra masina mazava tsotra izao aza isika. Fantatra Jesosy tsara ny atao hoe fanendrikendrehana ary tena niainana izany izy. Ary ny rafitra ara-pivavahana nisy tamin'izany fotoana no nametraka azy, nanilika azy zany hoe sekta na hoe tsy manaraka ny natolotry ny Mosesy sy ny razana ianao. Dia nanjary nandresy lahatra ny vahoaka mihitsy moa ireo mpitondra fivavahana tamin'ny andron'ny Kristy zany, izay niverina hoe nitarika ny fivavahana marina amin'Andriamanitra, fa hoe Jesosy mitarika fanakorontanana, mitarika fanonganam-panjakana. Ary dia tena nanao tsinitsina sy nankahalan'i Jesosy mihitsy izy ireo. Izao no voalazan'ny Luka 7:2 sy 5 hoe lety hitanaina ampiodina ny firenenay, izay zany ilay fiampangana. Ary ihany koa hoe nitarika nampiodina ny olona, mantsy an'i Jesosy zany io nampangaina io. Izao anefa tsy hoe fanozongozonana fitondram-panjakana no niampanganan'i Jesosy, fa nampangaina hoe miasa mangingina, mitondra hery miasa mangina ao anatin'ny vahoaka izy, ary hery miasa mangina izay tombanana izy ireo zany hoe ratsy ny vokany. Nampatsiahy azy anefa Jesosy, inona no nampatsiahivin' Jesosy azy? Hoe zaho anie miasa miariary ary hitanareo ny asako. Jesosy no nilazan'izay. Izao no voalazan'i Jesosy eo amin'ny Jaona 20:20 manamafy an'izay hoe ary tsy nisy nolazaiko tao amin'ny takona ny zavatra rehetra, fa nolazain'i Kristy zany tao amin'ny mianjaanja, miariary teny masom-bahoaka, teny tendrombohitra, teny amin'ny fitangoronan'ny olona rehetra teny, fa tsy nanao asa tamin'ny takotakona mihitsy Jesosy. Nandamoka ny ezaka rehetra nataon'ny mpisorona be ireo mpitary-pivavahana tamin'izany fotoana zany, satria tena nisy akony tsara tamin'ny ankabeazan'ny vahoaka ny fisian'i Kristy. Ary mbola nioko foana zany nikendry ny anamelohana an'i Kristy foana ireto mpitary-pivavahana tamin'izany fotoana izany. Raha ny marina moa dia ny fariseo sy ny sadoseo mihitsy aza ny tena nikononkonona hoe nanao fitsarana miafina, nanodikodina ny hevitry ny soratra masina ho an'ny tombotsoan'izy ireo. Ary niketrika ihany koa ny famononan'i Kristy. Izany no zavatra misy. Fa ity fiampangana hoe ho sekta ity zany dia indraindray entina manaro ny zavatra ihany koa. Ary tahaka ny niseho tamin'ny andron'ny ireo jiosy tamin'izany fotoana sy tamin'ny andron'ny Kristy zany. Raha mbola taditsika koa mamaky ny soratra masina tsika dia mbola ny apôstôly koa raha mbola niaran'izany fanenjehana tamin'ny toerana maro samihafa izay notorian'izy ireo, fikapohana, fanagadrana, famonjana. Ary izao no nambaran'ireo sasany tamin'ny mpanenjika ny apôstôly Paoly ohatra hoe io lehilahy io dia tena hitanay fa tena ratsy fanahy sady mampikony ny jiosy rehetrarehetra any amin'izay toerana alehany. Ary izy no mitary-dalan'ilay antoko atao hoe Nazarena. Ilay Nazareanina ho isika zany, na i Jesosy Kristy no tiana resahana amin'izay. Izany rehetrarehetra izany, asan'ny apôstôly 2:20 misy an'izay soratra masina izay. Fiampangana, fanendrikendrehana fa mitarika sekta ny antoko izay miaraka amin'ny Kristy. Ny tena kristianina nefa tsy miantehitra na manaraka fotsiny ambokony an'izay fomba fijerin'ny be sy ny maro izay. Fa izao mandinika ny soratra masina, izay no ataon'ny tena kristianina marina. Luka 9:20 dia milaza an'izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra, fa izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Maminany soa zany nefa tsy izay akory, fa tokony ahitsy ny zavatra rehetrarehetra. Ary mbola miasa mandrakandroany Kristy
na dia efa tsy eto anivontsika mivantana intsony aza dia hitantsika ny fanandriany amin'ny alalan'ny fanahin'ny masina miaraka amintsika mandrakariva ka izay mino an'i Kristy dia mitandrina ny didin'Andriamanitra dia mandeha araka an'izay lazain'i Kristy ka na lotoina aza fa manaraka hetsika sekta na hoe miala amin'ny fivavahan'ny be sy ny maro dia izay nitenen'i Kristy ihany no aoka ho arahana satria izany ny ohatra nasehon'i Kristy milaza ny marina ampitiavana izany no atao fa tsy migidragidra izany na mikitakita rehefa milaza ny marina mahatoky mandrakariva hombasy anao Andriamanitra ary nampangaina fa ho sekta aza ny fivavahana arahantsika satria isika mandeha araka an'izay takiany soratra masina dia tsy atahotra na homenatra ny amin'izany zasy ianao hivavaka isika. Mankasitraka Tompo fa ianao mihitsy no mitaridalana ary ianao no naneho ohatra hoe ianao aza nilazaina fa mpitarika sekta tamin'izany fotoana dia ankehitriny ihany koa raha mbola mety misy izany dia sitrakay hatrany hatrany ny hiantehitra aminao fa ianao no fanomena ny fandresena ary ianao no tompon'ny fandresena rehetra dia handresy ao amin'i Kristy tokoa izahay amin'ireo fotom-pinoana sy foto-kevitra maro samihafa izay arahany eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany riana izany. Amen.